Niditra amin'ny andro fahatelo ny festival Botsy androany. Korsa Botsy no niatomboany izany io maraina io ka 20 ireo Botsy nandray anjara tao anatin'izany korsa Botsy izany. Nitoy ihany koa ny lalao ara-panatanjahantena amin'ny baolina lalaovina amin'ny tora-pasika izay natao tao amin'ny vilazy Soafaitsy. Tsy nisy ny olana teo amin'izay korsa Botsy izay, hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy. Iarahantsika mahita moa inandroany ny korsa Botsy izay nizotra hantsakany sy andavany eo amin'ny au niveau ny APMF zany. Ny anjara andraikitsinay dia manana andraikitsy lehibe tokoa zahay amin'ny sehatry ny ranomasina, fa indrindra amin'irety fifaninanana toy ireny manana anjara andraikitsy bevata satria amin'ny resaka fiarovana ny aroloza, eo ihany koa ny fampiasana ny gilet de sauvetage mba hiarovana ireo ekipazy. Zay no antony nahatonga anay tsy maintsy nanao ny surveillance na ny atao hoe sécurisation nandroany nanomboka tamin'ny maraina ka hatramin'ny 12 atoandro teo. Hitantsika ihany koa fa tamin'ny omaly nisy ny korsa laka izay nilamina soamantsara ihany koa, tsy nisy ny loza fa tonga soamantsara eto Beloa-sur-Mer ireo mpanjay anjara rehetra. Nilaza moa ireo mpanatrika fa dia afapo tanteraka amin'ity fety lehibe ho an'ny tanàna ny commune ambanivohitry Beloa-sur-Mer ity ny rehetra, na ireo mpiala sasatra izany na ihany koa ireo tompo-tanàna izay manao an'izay fety izay. Afapo ireo mpiala sasatra ary nilaza izy fa tena toerana tsara voajanahary i Beloa-sur-Mer. Ça fait déjà plusieurs fois que je viens à Beloa-sur-Mer, mais là je suis en vacances, j'habite en France, je suis en vacances ici et on est tombé par hasard sur le festival Botsy et on est très bien tombé parce que c'est une grande fête pour Beloa-sur-Mer, même si c'est que la deuxième édition. J'ai loupé la première édition, mais je suis content d'assister à la deuxième édition. C'est une grande fête pour tous les villageois et je suis très content d'être là. Le site de Beloa-sur-Mer est un site magnifique, naturellement magnifique. Et ce qui ne gâche rien, c'est que la population est très accueillante, très gentille. Et on se sent très bien, on se sent comme à la maison à Beloa-sur-Mer. On a déjà réservé quelques jours à l'avance, donc on a pu avoir des places au Belou Beach notamment. Et même le restaurant, très bien, on a très bien mangé. On a eu la chance d'avoir de la place, oui, pas de problème, sans problème. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est la participation des villageois, que ce soit pour la course des pirogues, le tournoi de foot, la course des Botsy. Les villageois ont participé, c'est une fête pour tout le village, pour les touristes, mais aussi pour tous les villageois, les habitants de Beloa-sur-Mer. Androany moa dia nanomboka ny fiomanana amin'ny jotro Botsy izay atao rapitso ka fitaom-pivavahana no nanomboana izany ary fampisehoana ny rahana tamin'ireo koraly. Nilaza ny ireo anivon'ny APMF fa manana atidy sy andraikitra lehibe ny APMF amin'ny fanjotroana Botsy alohan'ny iasany sy mandritra izany asan'ny Botsy izany.